Mampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady fa 7 ny volana Desambra 2024. Alahady manaraka ny Krismasy, alahady ny fiantsoana, atserona mbavaka ihany koa ny avy amin'ny sekoly fanomanana laika. Alahady farany izay andiniantsika ny lohahevitra hoe manetritsena ny mpino ary natokantsika fitandremana ihany koa ho alahady ny fahasoavana. Hofisorana sy fidirana an'Andriamanitra dia ndeha iarahantsika mamaky ny salamo manao hoe: mampianarana anisan'ny andronay, ahazonay fohendry. Miverena Jehovah mandra-pahovina ary mba hanenenony amin'ny mpanomponao. Vokizy ho famindrampono no maraina izay mba hiobinay ny sy falinay amin'ny andro rehetra iainanay. Mampifalianay araka ny andro nampahorinanay sy ny taona nahitanay loza. Aoka iseho amin'ny fanomponao ny asanao ary ny voninahitra ao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Amen. Midera sy mankalazanao zay ry Andriamanitra tomponay io.
satria notahinao zahay ka nahatratry indray izao alahady faharoa amin'ny dimapolo amin'ny volana izao misaotra Jesosy fa be fitiavana ianao ary tia anay tsirairay avy ianao nomenao tombonandro mbola avelomana indray zahay ankehitriny koa ankehitriny azy zahay tsirairay avy izao dia miara-meo am-peo midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao mangataka ny asany fananao masina ny sambatan'olona izahay mandritra izao fanompivavahana iarahana eto izao mangataka ny fananao masina ihany koa tompo ampifantoka anay tanteraka ao aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao ka ho voninahitra ao anay izao fanompoana iombonana eto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ny antso anay no anaovanay ny vavaka amen ry havana dia noho amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra amen ava-malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ko aoka anatina ny tompo hiaiky ny fahotantsika ka anaraka ao am-pontsika izao vavaka izao Jehova tomponay io miondrika eto andratrehanao izahay vao avy nareny didinao masina ka manatona anao amin'ny fanetretena miteny aminay ianao fa mila ateraka indray zahay vao mahazo mahita ny fanjakanao indrisany efa Andriamanitra fa tsy mba nakatoanao izahay ary tsy nanaraka ny didinao masina mifony eto andratrehanao izahay mamela ny elokay ary aza-tsarovana intsony ny fahotanay ny any angatanay ray masino dia mba hitantananao anay ara-mandeha aminao ka ny rano Jesosy Kristy zanakao ane no anatio anay ho afaka amin'ny ota rehetra satria fantatray fa mpamindra fo ianao sady mpamela heloka ko araiso ary ny fifonanay sy ny fitalaonay famela-keloka aminao noho ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany amen
raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana ry havana ny famelan-kely ka omeny tompo antsika fa voasoratra hoe fa izy rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay meno ny anarany amen verany ny anarany masina midirany tompo Barany fanekem-pinoana kristianina izay rehesantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao fanekem-pinoana larana faefatra no iarahantsika manao manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manesitra amin'ny fahotana izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'i Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izay sy araka ny teniny nataon'i Natanaela hoe Raby ô ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'i Israely sy araka ny teniny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokony mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'i Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teniny nataon'i Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra amen.
mombantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tonga amin'izao alady farany amin'ny taona 420 izao ry havana. Ny joroana eto dia fampahafantarana sy fisaorana ary fifampitondrana. Ny sampana lehilahy kristiana dia nanao ezaka ho fanamariana ny faha-efapolo taona ny joroany teto amin'ny fitandremana nisy antsika tamin'izao taona 420 izao. Ary ny fanentana tamintsika mba hanolo ny mokety na ny karipetra izay mipetraka amin'ny tohatra efatra ato amin'ny fiangonana miakatra any ambony rihana. Misaotra an'Andriamanitra isika ary mankasitraka antsika koa ny sampana lehilahy kristiana fa vita soa izany ezaka izany. Ho antsika izay miakatra tany ambony rihana tato amin'ny rihana aviato sy aviato dia efa misitraka izany vokatry ny ezaka nirana tamin'ny SLK izany, fa hitantsika kosa ry havana amin'ny tohatra avery andaniny sy ankilany dia mbola tsy mipetraka izany. Efa vonina avokoa ny fitaovana rehetra momba an'ireo, efa azo ny mokety saingy noho ny antony teknika amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia tsy ho azo napetraka ilay eny amin'ny tohatra anankiroa ery andaniny sy ankilany manandrify ny varavarana lehibe fidirana. Mbola misy mampiditra rano mantsy ireo ao amin'ny tilikambo sy ny fitaratra akavia sy havanana dia tsy azo napetraka izay karipetra izay. Amin'ny fotoana rehefa vita ny farombonana amin'ny fanamboarana ireo fitaratra vaky sy ny fampidirana fanakanana ny rano tsy hiditra dia hipetraka izany. Mankasitraka ry havana ny amin'izay fifanomezan-tanana misaotra indrindra koa ny sampana lehilahy kristiana isika tamin'ny fandraisany anjara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana momba ny faha-efapolo taona. Fa tamin'izany koa no nanaovan'izy ireo ezaka kravaty dia efa eo ampelantanan'ny mpikambana rehetra izany kravaty vaovao izany. Rahabantsika ankizy tanora rehetra nahatratrety alahady farany amin'ny taona 420 ity. Dia isangantsika hanao ny hira izay ao voalahatra. Mba hirotsaka aminay tsiraray avy anokatra ny fononay ahafahana mandre izay tiana hambara eto. Misaotra Jesosy. Amen. Ny filazantsara araka ny Matthieu no angalantsika avatra amin'ny dian'io ity. Matthieu 7:20 ny andininy 12. Matthieu 7:20 ny andininy 12. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandatra. Amen. Nandritra ity volana Desambra ity isika dia nandinika hatrany izany lohahevitra izany dia ny momba ny amin'ny
fanetretena toe-panahy tiany Jesosy alaintsika ankizy tanora tahaka izany a teny amin'izany fanetretena izany tsy tiany isika ny izaozao tsy tiany isika ny eboebo tsy tiany isika ny anandra-tena fa tiany ny anetri-tena eto dia milazantsika ny soratra masina hoe izay fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manetri-tena no asandratra hianatra fanetretena vitsivitsitsika amin'ity anio ity ny ankizy sy ny tanora dia mila manana fandavan-tena izany hoe manaiky avy hatrany rehefa irahan ray aman-dreny fanetretena zany manaiky avy hatrany tsisy tsony zany ilay rehefa irahana dia manao hoe andrasy vetivety na hoe rehefa avy eo fa mandeha avy hatrany tsisy ihany koa ilay atsona dia manao hoe ahoana tompoko nefa tsy mihetsika fa mijanona eo mianatra fanetretena tsika androany dia mandeha avy hatrany satria izay ny tiany tompo ampianarina antsika afoy hatreo ny lalao afoy hatreo ny dessin animé ho any ankizy afoy hatreo ny telefona afoy hatreo ny Facebook fa mandeha avy hatrany rehefa irahana fanetretena lehibe izany dia tahaka izany ihany koa rehefa lahatsika mila mazoto ihany koa tsika mandeha tem-piangonana mianatra ny tenin'Andriamanitra tsy mampiandry ny tompo dia fahatelo ny ankizy tanora ihany koa dia mianatra manetri-tena mahalala fomba miarahaba rehefa sendra olona za tsy miteny hoe rehefa sendra olona dehibe fa rehefa sendra olona mahay miarahaba zany ny ankizy tanora rehefa sendra olona raha ohatra reo rehetra reo tanteraka atsika izay ihany no ampianarina androany dia tena hoe mahazo an'ilay fanandratana isika asandratry ny tompontsika mendrika azo voninahitra mendrika azo valosoa ary ho tiany olona ho tiany ray aman-dreny ho tian'Andriamanitra ary ho tiany Jesosy ihany koa lesona tsoahantsika androany zany dia hoe ny ankizy tanora manaiky ho irahana ankizy tanora mazoto mivavaka fa tsy mampiandry ny tompo ary ny ankizy tanora mahalala fomba miarahaba fanetretena avokoa izay rehetra izay andeha hiarantsika mamerina ny andiny tsoratra masina teo hoe Matteo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manetri-tena no asandratra amen dia mbola hivavaka isika Jesosy misaotra satria lehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy tianay ankizy tanora ianao ary mitaridalanay anay hatrany tianao izay hanana fanetretena tianao izay ahalala fomba tianao izay ahay anaiky avy hatrany rehefa irahan'ny ray aman-dreny ary tianao ihany koa izay azoto hivavaka ka tsy hampiandry anao dia apetraka epera taminao feno tompo ny fanatanteranay izany satria raha tsy miaraka aminao izay dia tsy ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hivavaka isika Jesosy tompo misaotra anao izay ny amin'ny fotoana manokana hianonay ny feonao ka andraisanay ny hafatra manokana amin'ity alahady farany amin'ity taona ity mangataka ny fanamasina izahay taridalana ny mpamaky ny teny ary ny fanamasinao koa mbola omba ny mpanomponao hitoro ny teny mba hisy hery sy fahefana hanova ny fiainanay ny teninao omeo anay fiangonana ny fanahany fankatoavana mba hitombonay amin'ny fanetretena dia ilay modely tsara nampianarinao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen.
Iaraka amaky sy iaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny salamo, salamo faharoa, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ilaza zava-boatendry aho, Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany. Mangatamiko dia omeko lovanao ny jentilisa, ary ny faran'ny tany ho fanananao. Ho torotoroanao amin'ny temby izy, toy ny famaky vilany tany no hanamitsanamitsananao azy. Ary amin'izany dia endre ianareo ry mpanjaka, mino anatra ianareo ry mpitsara ny tany. Manompo an'i Jehova amin'ny fahatahorana, ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka fandrao tezitra izy, ka ho very eny an-dalana ianareo, fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy. Hotohizantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka amin'ny Matio. Matio toko 7:20, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny 10. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko voalohany, andiny 5 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianaka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra ny sarotra entiny izy ka manaingin'izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy manetsika izany na dia amin'ny rantsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny somotra aviaviny. Ary tsy ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ataon'ny olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary anareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hoe mipetraka mipitarika ianareo, fa raha ihany ny mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe amin'ny ahoy no mpanompo anareo, fa izay manatra tena no ahetra ary izay manetry tena no sandretra. Fa Anjeliza moa no milazana hoe zanaka ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao ray ary izy ho zanako. Ary raha mitondra n'ilay matoa amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloana. Ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjely ny rivotra ary mpanompo ny lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory, ary ny te hipahitsianao ny te himpanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa alanao ny heloka, ho Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosy fifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehova, tany aloha ny nanorenanao ny tany, ary santananao ny lanitra. Ireo dia ho levina, fa ianao no maharitra, ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba hamalomana azy dia toy ny fitafiana, ka ho vany izy, fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa Anjeliza no mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panao fahavalonao fitoeran-tombotrao, tsy fandray manompo va izy rehetra, ny ray ny hanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Amen.
mbola hitombo ao anatintsika ny riavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy la ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny fanolorana hatrany am-piandohana alahady manaraka ny krismasy ity alahady ity ifalitsika amin'ny famonjena vita an'Andriamanitra. Alahady ahatsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny sefala na ny sekoly fanomanana laïky ary alahady anatanterahana ny fiantsona ampatsahivana ny fitiavan'Andriamanitra miantso ny olona mba anatona azy. Fa izay tsy azo tsy niavina koa dia ny maha alahady farany amin'ny taona ity alahady ity, alahady farany amin'ny taona 420. Voalohany dia hofitintsika ireo perikopa anankitelo efa novakina tamintsika teo, ny Salamo, ny Matio ary ny Hebreo. Fa amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo dia ifatoantsika kokoa ny amin'izany atao hoe Andriamanitra tsy miova ary ny taonany no tsy tapitra. Ny Salamo 2:7-20 dia azo fitinina amin'ny lohahevitra hoe ambony Andriamanitra ray, ambony ny zanak'Andriamanitra, manetretena ajao izy, ankatoavy izy ary matokia azy, manoro ny zanaka. Ambony Andriamanitra ray, ambony Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy, manetretena eo anatrehany, fenoy fanajana azy ny fiainatsika, ankatoavy izy ary matokia azy. Ao Matio 7:20-2 dia fitaomanantsika, fiantsonantsika mba handala ny soratra masina, mba hianatra ny soratra masina, hiaina ny soratra masina. Kanefa aza miavonavina tahaka ny fariseo, manetretena raha mpampianatra ny soratra masina ianao, raha mianatra ny soratra masina ianao, hiaino ny soratra masina, ampianaro ny soratra masina. Ianareo eo anivon'ny sehatra fanomanana laïky, isika tompon'andraikitra amin'ny fampianarana ny soratra masina, ampianaro ny soratra masina ary hiaino ny soratra masina. Isika fiangonana mazotoa mianatra ny soratra masina ary hiaino ny soratra masina. Aoka ho tompon'andraikitra isika amin'ny fiainatsika, manompo fa tsy tompoina, fanetretena tsy miavonavina tahaka ny fariseo. Raha mampianatra ny soratra masina dia hiaino ny soratra masina, mianara ny soratra masina ary hiaino izany soratra masina hianaranao izany. Ny Hebreo 1:5-7 dia mampianatra antsika fanetretena, ahalalana fa ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra manana arifenitra mazava ary mametrapetraka izany eo amin'ny fiarahamonina. Izy Andriamanitra ray, Jesosy Andriamanitra zanaka, ary ny sisa dia anjely irakiraka manatanteraka fanompo-pivavahana araka ny fanompony avy. Marina fa ny Hebreo dia toko voalohany dia fampitahana ny Kristy sy ny anjely, fa ny atao hoe anjely dia iraka Andriamanitra, iraka. Ao amin'ny famarana nyity perikopy dia hoe manatanteraka fanompo-pivavahana, tsy fanahy manompo va izy rehetra. Manetretena mianara n'Andriamanitra ka apetrao amin'ny toerany izay tokony isy azy avy ny tsirairay manodidina anao, manomboka amin'Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka ary ny mpiara manompo rehetra. Manetretena ajao ny toerana misy ny hafa manodidina anao ary manetretena mipetra ampanajana amin'izay toerana misy anao. Zany ndriavana ny fanetretena ampianaran'ireo perikopa telo sosina novakina tamintsika. Fenoy fanajana an'Andriamanitra ny fiainatsika, aza miavonavana tahaka ny fariseo saingy mpampianatra soratra masina, fa hiaino ny soratra masina. Ho antsika mpianatra soratra masina koa dia hiaino ny soratra masina. Manana ny fandaminana eo anivon'ny fiarahamonina
ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny Andriamantsika Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanaka ary isika izay manana ny fanahy manompo samy manana ny anjara fanompoantsika tsiraray avy hanetry tena isika ka hifanajy amin'izay anjara ndraikitsika sy ny toerana ampiatrahan'ny tompo antsika eo anivon'ny fiangonana fa ny faharoa izay noraisina araka ny fanolorana teo dia ny Hebreo toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo tapany farany hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra andiny soratra masina everina fa tsy maintsy ampieritreritratsika amin'izao fa maraparanana ny taona izao zany ry havana Andriamanitra no tsy miova ary ny taonany no tsy tapitra Andriamanitra tsy miova dia tokony ho raisitsika ho fanantenana ho antsika eto amin'ity zao tontolo izao feno zavatra miovaova ity Andriamanitra tsy miova dia tokony ho raisitsika ho fanantenana ho antsika izay mbola mipetraka eto amin'izao tontolo izao feno fiovaovana ity ny voalohany aoreno ao amin'ilay tsy miova ny fiainanao aoreno ao amin'ilay tsy miova dia Andriamanitra ny fiainanao fiantsony zany ry havana mety manorina ny fiainantsika amin'ny zavatra miovaova eto amin'izao tontolo izao tokoa isika manomboka ny hoe aorinao amin'ny asa mandraharanao ny fiainanao ao ny fototra aorinao amin'ny ankonanao ny fiainanao ao ny masonao aorinao amin'ny rendrarendra samihafa ny fiainanao ano ametrahanao ny fonao fa ity soratra masina ity dia mampieritreritratsika raha miteny manao hoe ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra tamin'ny fotoanandro mandidina ny taona 780 isika dia nandre fivoizana teny manao hoe fiovam-penitra mahery vaiky tamin'izany dia nisy firehana fanakisanana antsika hiala kely tamin'ny finoana kristianina na dia tsy nivantana azy zany fanafoanana na fandemena ny sekolim-pinoana tamin'izany fa tsy niova Andriamanitra mandraky tian'izao mbola tsy lefy ny finoana kristianina mbola tsy niova Andriamanitra misy ireo firehan-kevitra samihafa na fampianarana foto-kevitra lazaina vaovaovao afafa eto amin'izao tontolo izao na ny amin'ny ara-pitondratena na ny amin'ny ara-pivavahana feankehitriny fa ao amin'izany aza ankinina amin'izany ny fiainantsika ankina ao amin'ilay tsy miova dia Andriamanitra ny fiainantsika eny amin'ny fiarahamonina dia miovaova amin'ny fomba fitafy resaka momba ny fitafiana moa ity Hebreo ity mivalina tahaka ny fitafiana ireny zavatra rehetra ireny ho ny Hebreo miovaova toa ny fomba fiakanjo mety hoe fohy fomba fiakanjo lava saingy misy dakany lava koa fomba fiakanjo mampijaly jean ho ny fitenenana dia anao inona indray avao dia leondeo an'ny teritery dia miditra amin'ny malaladalaka indray amin'ny pataloha fa ao anatin'izany fiovaovana rehetra izany dia tsy miova Andriamanitra aza orina amin'ny zavatra miovaova ny fiainantsika iova ny taremarika ny taona 410 fa Andriamanitra dia tokana ry havana ary tsy miova izy izay ilay Andriamanitra tsy miova araka ny voalaza ny soratra masina ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra aza mametraka ny mombanao amin'ny miovaova fa apetrao amin'ilay Andriamanitra tsy miova ny fiainanao ny faharoa apetrao ao amin'ilay tsy miova ny tokonao dia apetrao amin'ilay tsy miova rehefa mamaky izao Hebreo toko voalohany izao isika
ny andininy faharoa ambiny folo sy ny manodidina eo dia ampatsihivina mpanoratra fa izay voasoratra ao amin'ny salamo faharoa amby zato ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo ary tena izany ry havana raha mamadika isika ao amin'ny salamo faharoa amby zato dia izany tokoa no tsy ahiviny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo ato amin'ity perikopantsika ity mandidina ny salamo faharoa amby zato io izay tafiditra amin'ny atao hoe salamo fitarainana ary tena salamo fitarainana anisan'ny miavaka indrindra maneho ny alali ny fahoriany ny mpanao salamo tafiditra ao anatin'ny hoe salamo fitarainana dia akasantionany fotsisika eo amin'ny salamo faharoa amby zato andiny ny fahafolo zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo noho ny fahaviniranao sy ny fahatezeranao dia nangainao aho kanefa nantotanao idray satria mahita olona manao judo ve nareo amin'izany batain'Andriamanitra no ny fahatezerana ny mpanao salamo tena totony izany lay nitondran'Andriamanitra raha mbola mamaky any sika eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faraika ambiny folo izay anehoany ny mpanao salamo ny fitarainy dia tena nijaly tokoa ity mpanao salamo ity izay tsy voatolotra moa ny anarany eo amin'ny soramandry fa manaiky an'Andriamanitra izy mametraka fitokisana amin'Andriamanitra izy na dia niaritra fijaliana no ny fahatezeran'Andriamanitra azy manao hoe ianao ny tsy miova ny tananao no tsy tapitra apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao ny fahoriana be dia be izay mety azonao tany saina fody mandry ny olona akaiky anao raitapo eny vady zanaka sy ny sisa ny zavatsarotra ny oloalovana amin'ny famazivazina nefa tena marina hoe ny vidiny zavatra rehetra ny sonitra na ny zavatra rehetra ny sonitra fa ny karama ihany tsy ny sonitra ao anatin'izany apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao raha miteny ny fiainam-piangonana dia tsy vaovao amin'izany isika tsy hoe ny fiangonana misy antsika ihany mety nandalo zavatsarotra fa maro ny fiangonana vokatra ny zavatra maro mifamafao teo amin'ny fiainana any amin'ny fiarahamonina tonga tia mpiangonana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana manokana dia miantso antsika izao soratra masina izao Andriamanitra ny tsy miova ny taonany tsy tapitra afaka manohy ny fiainana amin'ny fanantenana ilay Andriamanitra tsy miova isika amin'ny fiainanao samyrery amin'ny fiainanao sy ny ankonanao amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny fiangonana tononona trano izany sehatra samihafa ametrahany tompo antsika izany apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao tahaka ny ihany ny mpanao salamo araky ny voasoratra eto ny fahatelo mifarana ny taona ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ny taonanao no tsy ho tapitra tsy misy zavatra mahatra tokoa eto an-tany ary voasoratra izany araka ny baiboly tsy misy zavatra mahatra eto an-tany eritreritra ianao hoe roviana ary aty izany no faty rehefa mandrosany 70-80 dia ahoana ihany ary aty eritrereto no mandrakizay ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ny taonany no tsy tapitra ary izay miaraka aminy dia manana ny mandrakizay ny taonan'Andriamanitra no tsy tapitra na iova impirimpiry ny taremarika ny amin'ny taonanao manokana ny amin'ny taona araka ny fanisana isaky ny lazaina hoe taom-baovao dia tadidio fa Andriamanitra tsy miova ary ny taonany tsy tapitra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no amafiso etia-pamaranana ny taona 420
dia ho tsapanao zany hoe miara-miaina ny mandrakizay amin'ilay tsy miova ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo manetreteny ajao Andriamanitra iaino ny teniny ary arao ny fampianarany ny amin'ireo ary fenitra samihafa anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miantso antsika amin'izao faraparany taona izao ny soratra masina hitodika amin'ilay Andriamanitra tsy miova ka ametraka ny fiainanao andavanandro amin'izay Andriamanitra tsy miova. Miantso antsika ny soratra masina mba ametraka ny fitokisantsika amin'ilay Andriamanitra tsy miova manoloana ny zavatsarotra mety mianjady amintsika. Miantso antsika ny soratra masina ataovy azantoka amin'ilay Andriamanitra tsy miova ny mandrakizay nao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Miara hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa afaka nizara zava-tsoanay ianao tamin'ity anio ity. Misaotra fa afaka nampianatra anay ihany koa ianao ny amin'ny fanananay rehetra fanetretena. Tsy avinavina aminao Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ary indrindra Tompo ny ahaizanay hifanaja ihany koa. Nampianarinao zahay mba tsy hanorina momba anay amin'ny mivoova fa ianao Andriamanitra irery ihany no tsy miova ary ianao ihany no tokony hanakinana ny fiainanay tsirairay avy. Manoloana azy izany ary Andriamanitra dia apetraka eo an-tananao ny mandrak'izainay mba ho tena azo antoka tokoa. Ny fananao masina no angatahanay toetra ao anatinay mba hahaizanay izany rehetra izany. Ankehitriny koa Tompo dia misaotra noho ny amin'ny olona maro izay natsoinao ho mpiara-miasa aminao. Misaotra noho ny amin'ny fisiany sekoly fanomanana laika. Misaotra ihany koa ny amin'ireo fanofanana maro amin'ny sehatra isan-karazany. Omeo hery sy fahazotoana avy aminao izay mba ahavitana ireo asa maro izay nakininao aminay, mba hatanterahana izany. Omeo zotom-po ihany koa mba ahazonay manao ny asanao ary omeo hery mba hatanteraka ny fiantsoana izay efa nataonao aminay, indrindra ny amin'ny fitoriana ny filazoantsara. Fapetraka eo am-pelatananao ihany koa Tompo ny vahoakanao izay ho kasihanao manokana ahatsapany amin'ny antso maro izay efa nataonao amin'izy ireo, izay pitsinao ao aminy ka tsy handana alaina ao anatin'izany fa amaro ny antso izy ireo. Isaoranay ianao Jesosy ny asa vita teto anivon'ny fitandremana nandritra taona 420 ity. Fapetraka eo an-tananao ihany koa ny asa izay miandry mandritra ny taona 520. Ny oento manana anateterana izany dia ankinina aminao ihany koa. Fa amin'izao fiomanana ny fitsenana tao vaovao izao ry Jesosy dia mangataka ny famindram-po avy aminao izay mba hifamela heloka, mba hanavao indray ny fifankatsiavanay tsirairay avy, mba hifaly ao aminao ka ho lavitry ny aretina sy ny olana ny tsirairay avy. Ayay anetry tena ihany koa ka tsy irere na hieboebo fa raha toa ka irere izay dia ny fanananay anao no ireharehanay. Misaotra noho ny amin'ny nanomezanao anay ny mpitondra eto anivon'ny FOIPFJKM sy ireo mpiara-miasa aminy. Ianao no hanafiera azy ireny ka vitany ny asa izay nividiananao azy ireo. Fa eo ihany koa ny filohan'ny synodam-paritany misy anay sy ireo mpiara-miasa rehetra ao aminy. Mangataka fitahiana avy aminao ho azy ireo ka tsy hikely aina amin'ny fanatanterahana ny asa izay hiantsoroany izy ireo. Fa eo ihany koa Tompo ny mpitandrina izay mitondra izao fitandremana izao
ianao ny no anafiery azy mba hatotosan'ny asa izay va ny antsonao azy eto anivon'ity fitandremana ity sy izay rehetra ataony sy kinasana. Ny firenenay ry Jesosy dia tsaroanay mandrakarivo ary apetraka eo an-tananao hatrany satria niantoraka amin'iza moa izay raha tsy aminao ihany. Taio ny vahoaka malagasy, taio ny mpitondranay. Ny vahoaka malagasy anao fety ho lavitry ny korotana ny izay. Fa ny vavakay tompo dia farana anay ary tambatray amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay sy an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra mevanay misy anasazamanay ary mamelany elokay tahaka namelanay sy leloka taminay ary iza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafanay ny ratsy anao fanjakana sy ny hery afinaritra Riavana manokana ho antsika eto amin'ny fitandremana amin'izao alahady farany amin'ny taona izao ny alahady ny fahasoavana izay ampatsevina trany fanamariantsika tsirairay sambatan'olona isan'ankohona sy isam-pianakaviana ny fahatserovantsika ny fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika nandava-taona ary indrindra ny enim-bolana faharoa satria moa ny enim-bolana voalohany dia efa nomariantsika koa tamin'iny volana Joliny. Tsy voalaza tao amin'ny afatr'Andriamanitra ny mahakasika an'izany koa indreto ry havana soratra masina vitsivitsy izay ampatsahivana ampianarina antsika ny amin'ny tsy maintsy isaorantsika n'Andriamanitra amin'ny fahasoavana nomeny antsika. Ny Salamo 8:1 ny andininy voalohany ny 8:20 ary ny 9:20 izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan Jehova fa tsara izy ary mandrakizay ny famindram-pony. Izany ny andininy voalohany sy ny andininy 9:20 farany. Fa ao anatin'izany dia misy ny andininy 9:20 manao hoe no fahaizan'i Jehova mafy aho nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Fonosan'ny fiantsoana fiderana an'Andriamanitra no ny fahatsarany sy ny famindram-pony mandrakizay. Ny Salamo 8:20 izay ahatsapan'ny mpanao salamo fa mafy ny fizahn-toetra nataon'Andriamanitra taminy nefa mbola velona ihany izy. Izay voalohan'izay dia milaza amintsika hoe misaora an'Andriamanitra fa na ny zahatoetrantsika mafy azy Andriamanitra tao amin'ny antony samihafa indro ianao tsy natolo ho amin'ny fahafatesana. Niderahan Jehova fa tsara izy mandrakizay ny famindram-pony. Ao amin'ny Luka 7:15 hatramin'ny 7:20 ny tantaran'ireo tantaran'ny fanatsiranan'i Jesosy ireo boka marary hoditra anankifolo anankiray no niverina. Dia izao ny tenin'i Jesosy tamin'ny anankiray niverina: mitsangana mandihana ny finonao no efa nahavonjy anao. Isika tonga eto dia isan'ireo anankiray no vonjen'Andriamanitra tao anatin'ny maro. Tonga manamarika ny fisaorana sy fankasiran'Andriamanitra noho izany famonjeny izany. Dia ho tsarotsika miaraka amin'izany koa ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Fahasoavan'Andriamanitra na kristiananao, fahasoavan'Andriamanitra mbola manta hafa-toetranao, fahasoavan'Andriamanitra koa mbola hitenenan'i Jesosy aminao manao hoe mitsangana mandihana ny finonao no efa nahavonjy ianao. Ary farany dia andiny soratra masina tena fiainantsika ao amin'ny Tesalonianina 1:5-5:20 misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsisy antony tsy tokony hoe isaorantsika n'Andriamanitra ary amin'izay zavatra tsy fantatsika akory
nefa nomena Andriamanitra antsika mendrika isaora amin'izany. Raha mandroso anoloana ny altara indray isika, anamarika ny aladiny fahasoavana dia mandrosoka feno fiderana an'Andriamanitra ny fonao satria famindrampo no tsy nanolorany anao tamin'ny fahafatesana. Raha androso amin'izao alady ny fahasoavana izao isika dia avaoza ny fanorantenanao fa ny finonao efa nahavonjy anao. Raha androso anamarika ny fankasitrahana ny tompo ny fahasoavana isika dia tadidio fa ny amin'izay azonao tsapaitana teo amin'ny fiainanao efa isaorana tokoa, fa misy izay tsy fantatrao ary tsy voatononao velively. Dia androso isika aneo fisaoran'Andriamanitra no reny fahasoavana azo tsapahitanana hitany maso ireny ary izay tsy tsanontsika na tsy fantatsika velively. Tompo tonga niseho teo anatrianao tsy hitanam-po izahay, nanefa ny voatinay nankasitraka anao satria nitahiry anay tamin'ny fahasoavanao ianao. Mety tsy mifanandrify amin'izay halehibe ny fahasoavanao, hamaroany ny fahasoavanao natosaka teo amin'ny fiainanay nandritra ny taona natao amin'ny enim-bolana faharoa izay nitanterahanay teo. Ianao tena mahafantatra ny momba anay anefa no ankasitraka izany ary mangataka aminao izahay tsy ho tapahanao ny fahasoavana ikoriny eo amin'ny fiainanay raha hiditra amin'ny taona vaovao 520 indray araka ny sitraponao izahay. Dia misaotra sy mankasitraka ary tompo ny amin'reto vahoakanao izay niara-nientana tamin'ity alady ny fahasoavana ity. Anambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny izy ireo tahaka izay anambinanao ny fanahiny ihany araka ny teninao. Ny fikasana tsara rehetra amin'reto mpanomponao Andriamanitra dia apetrakay mba ho tanterahanao miaraka aminy satria tsy ahefa irery izany izy. Ary raha misy mandalo fizahan-toetra dia aoka ianao no hanohana sy ampahery. Ireo totsy fifaliana manokana ampianaro mbola hisaotranao mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Manitra mitsangana ihany sika hiomana andray mitsodrano famarana ny tapany voalohany ny amin'izao fotoana izao. Hira voalanitra. Raisoa amin'ny fahatokina ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay niantso anareo, izy no hanefa izany. Amen.
ho an'Andriamanitra irerialiny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.